Efa lasa asa fivelomana ankehitriny ny fesipentina ho an'ireo mpanatalenta tamin'ny fanaovana sary na hosodoko izany. Manodidina ny 5,000 ariary no saran'ny fametana ireo sary isan-karazany amin'ny tarehy. Tsy vitsy anefa ny malagasy, indrindra ny ankizy sy tanora eto an-drenivohitra no voasarika amin'ny fanaovana fesipentina rehefa fety tahaka izao. Mahavelona ihany koa ity asa ity ireo mpisehatra ao anatiny. 3,000 hatramin'ny 5,000 ariary no saran'ny fanaovana fesipentina. Mahatratra 8 etsy ariary eo ny lany amin'ny fividianana ireo fitaovana ireto raha ny fanazavana voaray. Ho an'ity eto Analakely ity dia efa asa fivelomana izy ireo ny fanaovana fesipentina. Ny andavanandro aza dia efa misy mihitsy ny client na mpanjifa mandalo matetika ao amin'izy ireo. Mahavelona ny fesipentina hoy ity mpanao sary ity. Ny ankizy no tena liana amin'ny fesipentina. Mahatratra 100 eo ny mpanjifa tonga eto rehefa fety tahaka izao. Izany hoe mahazo hatramin'ny 2 etsy ariary isan'andro ireo mpandrara ireto. Vao tonga ireo mpanjifa dia saina mijery sary izay azon'izy ireo isafidianana ary raikitra avy hatrany ny fandokoana ny tarehy rehefa tonga ny laharan'izy ireo. Afapo avokoa ny fianakaviana izay nandalo teto amin'ity alatsinainy ny